Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nanomboka ny taona 2024 dia tsy nisitraka ny fampandrosoana no entin'ireo fanampiny avy amin'ny anivelany ny vahoaka malagasy hoy ny tatitry ny vondron'ny senatera sy mpikambana tao anatin'ny CST teo aloha. Raha tiana hoy izy ireo ny ampandroso aingana ary maharitra ny Madagasikara mila ovaina ny fomba famindra. Rahantsika ny akon'izay. Nahatratra $1 miliara ny fanampiana nentin'ny mpamatsy vola avy any ivelany teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2024 raha nitatitra nataon'ny vondron'ny senatera sy ny mpikambana tao anatin'ny CST teo aloha na ny ACS. Ho an'ireto parlementaire teo aloha ireto dia tsy nitondra fandrosoana ho an'i Madagasikara io fanampiana io. Raha nambaran'ny ACS menga amin'ny malagasy ihany ny fampandrosoana ka ilaina ny fanovana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny mpamatsy vola. Ilaina ihany koa ny fanovana ifotony fitantanana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fanomezana vahana amin'ny mpandraharaha malagasy. Ireo no anisan'ny hevitra mivoatra tao anatin'ny jinika momba ny toe-karena sy ny sosialy ny tanterahan'ny ACS teny amin'ny hôtel Louvre teny Antaninarenina. Ohatra fotsiny izao raha raisika amin'ny lafin'ny toe-karena jereo fa ny banky rehetra eto amintsika mahita isika fa indaholo ny tompony dia tsy mahagaga raha ohatra ka zao ny lanjan'ny volagasy satria zao rehefa tiany atobaka dia atobany, rehefa tiany tsy atobaka dia tsy atobaka. Ary tadiditsika tsara fa nisy fotoana ministre finance tameritaona nandefa naka arrêté dia hoe oka ny 20% devise any amin'ny banque primaire ho alefa any amin'ny banque centrale. Zavatra tokony tsisy eto amintsika izany fa hevitra izany dia hoe oka ny banque centrale no igérer ny devise eto Madagasikara zay fa tsy ny banque primaire intsony. Ohatra anankiray zay dia mifandraika amin'izay ny fananganana banky gasy anankiray na roa. Ny privatisation nataontsika dia privatisation à outrance, sahala amin'ny hoe miala amin'ny monopole de l'État makany amin'ny monopole ny privé. Fa tokony libéralisena le secteur dia samy misy ny banque gasy misy ny banque vahiny. Hitantsika problème koa ny secteur pétrolier. Tsika manontany tena efa any amin'ny 50 zao $, ny baril ny ivelany, ny tsika vao maika miakatra. Inona ny antony? Apelatana ny vahiny daholy ny société pétrolière eto amintsika. Raha ny fanazavana dia ora-ketina ao anatina tahirikevitra iray ny hevitra mivoaka tao anatin'ny dinikasy ny tanterahan'ny vondron'ny senatera sy ny mpikambana tao anatin'ny CST teo aloha ary atolotra mitondra avy eo ary azo ampiasaina ahafahana mampandroso ny toe-karena sy ny sosialy.